Riavana malala rehetra amin'ny tompo ampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alakamisy 30 volana Jolay 2022 manatanteraka izao Fivoriambe sapana Dorkasy zao isika eto amin'ny sodaparitany Antananarivo Atsimo mifampahery ny mpino fiadanana ho anareo. Ry havana andeha isika hiara iomina amin'ny fideranan'Andriamanitra amin'ny Salamo 8:20 ny 2:2 ary ny hira fiderana manaraka izany. Andeha hiara hitsangana isika fiangonana. Ovakitsika ny salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Manomeza an Jehova ny zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Omeo an Jehova ny voninahitry ny anarany, ny ankofo eo anatrehan Jehova ny fiaingoana masina. Amen. Vavaka fiderana isika. Andriamanitro, izany tokoa no tononkira-panahy mameno ny fonay, entinay manandratra ny fiderana sy maneho ny voninahitrao. Mideranao zay Tompo, noho izao fiombonam-bavaka ekinao ho tanterana eto anatrihanao izao. Mideranao izay noho ny fitantananao anay rehetra tonga soamantsara eto an-tranonao, mba hiaona aminao, mba hanompo anao. Mideranao zay Andriamanitro, noho izao Fivoriambe ny sampana Dorkasy sy sodaparitany Antananarivo Atsimo izao. Tanterahanay izany, mba ho fanomezam-boninahitra anao tokoa Tompo, ary hanovozanay hery, hanovozanay aim-panahy vaovao indray amin'ny mahasampana Dorkasy anay. Mangataka aminao ary zay Jesosy Kristy io, hamarino eto ny teninao, ny amin'ny fanatrianao, ny olonao izay mivory amin'ny anaranao. Hampangino ary Tompo
ny tabataba rehetra fa aoka izay hayanararoatra izao fotoana mamy sarobidy ionanay aminao izao. Koa mizay Jesosy Kristy fa ny fanainao masina zay efa atao anatinay no anamasina anay ary ampifantoka anay eto anatrianao. Ry Jesosy Kristy tomponay ianao no omena voninahitra sy laza mandritra izao fampivavahana izao, ary izay rehetra kosa dia hitombo hery sy finoana no ny amin'ny fanatrianao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no angatanay sy anandratanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hiara hipetraka ny fiangonana. Tonga sahady amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala, hiraintsika ny hira efa voalahatra. Vavaka isika. Andriamanitro, tonga ny fotoana hitenenanao aminay. Dia mangataka aminao zay mba ho azavainy ny fanainao masina ny fonay, mba hahaizanay mandray tsara ny teninao sy ny hafatra zay ampitondrainao ny mpanomponao. Dia mitenena ary Tompo fa vonina iaino izay mpanomponao. Amen. Iombonantsika ny mamaky
Ny Samuel faharoa toko fahafolo. Samuel faharoa toko fahafolo andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary rehefa hitan'ny Joaba fa teo anoloany sady teo ivoany fahavalo, dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy, ka nalany ady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentsiny Abisay rahalahiny alany ady amin'ny taranaki amona. Ary hoy izy, raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaki amona dia ho vonjeko ianao. Mahereza ary ka aoka hitomban-dahy isika ho an'ny firenetsika sy ny tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Jehova anao izay sitrapony. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandroso hiady tamin'ny Siriana, ary dia nandositra ny ala teo anoloany ireo. Ary no nihita ny taranaki amona fa nandositra ny Siriana, dia mba nandositra koa izy ny ala teo anoloany Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namely ny taranaki amona ka tonga tany Jerosalema. Jaona toko faefatra amby folo andininy voalohany hatramin'ny fahafito vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia fa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataony ahoana fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ahy ianareo dia ho mahafantatra ny ray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Amen. Efesianina toko fahenina andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo amby folo. Efesianina toko fahenina andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo amby folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandraha, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy any amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Amen. Ray masino manamasina ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Hiara-hitsangana isika hiandrandra ny hafatra Andriamanitra hoentin'ny ray aman-drenitsika président synodaly Rakotondrasoa Philibert Tandrony. Tuhan
dia ny fiangonana. Riavana malala ao amin'ny tompo, ampitomboina ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsotoa sy Jesosy-Kristy tompo ilay mpamonjy antsika. Isaorana ny tompo no ity andro anio ity izay eonantsika mianakavy eto amin'izao fiangonan'Andriamanitra eto Ankadilalampotsy izao. Isaorana ihany koa izy no ny amin'ity isan-keritaona ity izay eonantsika ary ombonantsika ato anatin'ny lohahevitra hoe mifampahery ny mpino. Ny Samuel faharoa toko 10 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 14 no hitondrana ny afatry ny tompo anio. Samuel faharoa toko 10 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14. Izany tenin'Andriamanitra izany dia milaza tantara tamin'ny andro nanjakany Davida. Teo amin'ny Israely moa ny fanjakan'i Davida dia tonga teo amin'ny famirapiratany ny firenena Israely. Zany anefa tsy tonga ho azy fa misy antony ao. Dia ny anankiray amareny akoatra ny fandrosoany ny toe-karena dia izao no hoe resy ny avokoa ny fahavalo rehetra ka tsy nana-pahavalo intsony izany fanjakan'i Davida izany. Koa izany indrindra no manintona atsika amin'ity andro anio ity ny amin'ny hoe te hamirapiratra tsika, te handroso fa inona ny lakile dia ny hoe mifampahery ny mpino. Mifampahery ary raha ny hitatsika eto dia ny lehibe na ny mpife mampahery ny olo-pesiny ary dia ao anatin'izany ihany koa ny fahaizana miaraka dia ny fitondrana ny tany ao anatin'izany. Eto ary zany no hatarafana fa ny mpino ny fampahery voalohany indrindra dia miara-miasa sy mifampatoky. Miara-miasa dia mifampatoky. Ny andininy 9 hatramin'ny andininy 10 no ahitantsika an'izany ry havana. Ary rehefa hitan'ny Joaba fa teo anoloany sady teo ivony ny fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy ka nalahany ady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny aby isay rahalahany alahany ady amin'ny taranaky amona. Ny zavatra nisy eto ry havana dia izao no hoe rehefa hitan'ny taranaky amona fa sarotra ny ady dia nanakarama mpikaramanady izy dia ny Siriana. Fa Joaba kosa rehefa nahita fa reo ny fahavalo ilay lazainy eo moa dia ny hoe vavahady. Ilay vavahady dia le front lay hoe ary misy fahavalo, ary misy fahavalo. Dia ny nataony tamin'izany fotoana izany dia nifidy olona voafantina tamin'ny Israely izy ka nalahany ady tamin'ny Siriana. Siriana ilay mpikaramanady teo. Ary ny olona sisa kosa izy dia nomeny hoentiny aby isay rahalahany iady amin'ny Amonita. Rehefa tanteraka io ady io ka mandresy ny zanak'Israely dia tsy ho an'ny Joaba na ho an'ny aby isay rahalahany ny voninahitra na ny laza fa ho an'ny Davida mpanjaka. Zany hoe Davida mpanjaka nanolotra fahefana tamin'ny Joaba ary Joaba niara-niasa tamin'izy, niara-niasa tamin'ny aby isay. Zany ry havana dia hoentina manambara amintsika fa indraindray eo amin'ny asan'Andriamanitra na amin'ny fotoana rehetra ihany koa aza dia mila miara-miasa mizara andraikitra mazava ary manome fitokisana ho an'ny namana.
fa ny antony tsy mampandroso zany dia izao mibodo inona, mibodo andraikitra, mibodo fahefana, mibodo raharaha, ary dia ny zavatra rehetra vonjena avokoa, sady mamelona lakolosy no mitory-teny no manao an'io rehetrarehetra io mizara bonbon manaty rakitra sy ny sisa. Ka izany dia manambara fa matoa ianao tsy mizara andraikitra amin'olona dia tsy hitokisanao le olona, fa eto ilay commandement, ilay fibaikona izay tokony ho an'ny Joaba dia nomeny mihitsy ho an'ny abisay rahalahy hitarika miaramila. Ka isika zany isika moa zany miaramila ny tompo dia tsy maintsy manao tahaka izany isika, satria tena ilaina tokoa manoloana ny fiainam-piangonana, ny fiaraha-miasa, fizarana andraikitra, fifampitokisana. Naseho amin'i Jesosy ange zany rehefa naniraka ny mpianatra hitory filazantsara izy hoy izy hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny mpitory zany akoatra ny fahaizana mampahalalana ananany dia olona nitokisana izy, olona nitokisan'ny tompo izy. Ka rehefa nitokisan'ny tompo ianao dia aoka hanana fitokisana ihany koa amin'ny namanao. Nataony ho mpitarika ianao ary nataony ho hitantana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andraikitra tsirairay avy izay misy anao. Ka amin'ny zavatra rehetra izay atao dia tena zava-dehibe zany hoe fizarana andraikitra, fiaraha-miasa, fifampitokisana zany. Ny mpitarika mahay dia izay mahay maninona, mahay mizara andraikitra ary mahay miara-miasa, matoky ny olona entiny ao anatin'izany. Samy manana ny fanomezam-pahasoavany mampo ary samy mampiasa izany fanomezam-pahasoavany zany, satria efa voalaza hoe no zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, fa ny fanahy iray andry. Meteza ho mpitarika tahaka izany, matoky ary mizara andraikitra fa tsy mibodo andraikitra. Fa ny manarak'izay ny mpino mifampahery, faharoa dia hoe mifanohana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mifanohana dia tena manitona antsika leo amin'ny 2:12 dia ovakina amin'ny anaran'ny tompo zany manao hoe mahere zary ka aoka hitomban-day isika ho an'ny firenentsika sy ny tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Jehova hanao ny sitrapo. Mahereza fa eo ambony dia misy hoe raha tsy tohako ny Sirianina dia maninona dia vonjeo aho, fa raha tsy tohanao kosa ny taranaka amona dia ho vonjeko ianao. Mifanoha, mifamonjy. Eny fa na dia tsy hita raha tsy hita le hoe mifamonjy teto, satria le fahavalo vao nahita tonga dia lasa. Fa eto dia tena ao anatin'ny fonony reto mpanompon'Andriamanitra reto ny aminy hoe mifanoha. Ianao ve mba manao ny namanao hoe mahereza, mba impiry mivoaka amin'ny vavanao moa zany hoe mahereza, aoka hitomban-day ianao na dia vehivavy aza, zany hoe aoka hanananao ny hery, aoka ho eo aminao ny tanjaka, fa mihoatra noho ny mahaenao anao ny hery ilainao ahafahanao mandresy, ary dia tsy maintsy mijoro ianao ny amin'izany. Mipetraka tsara zany ny fandaminana eto. Raha ohatra ka izao no misy dia izao ny ataonao, raha ohatra ka izao no misy dia izao ny ataoko.
fa ny fetran'ilay fandaminana kosa tsy ny fandaminana rehetra akory no manjary na mety fa ny fetran'izany dia ny sitrapon'izy sitrapon'Andriamanitra. Koa na dia mahay mandamina toninina ianao ka miara-miasa toninina ka mahay mifanohana toinina rehefa tsy eo zany Andriamanitra zany dia tsy misy fahombiazana eo na kely aza. Fa avelao Andriamanitra anao zay tiany, zay ny dikan'io. Avelao Andriamanitra anao zay tiana, zany hoe ny anjaranao dia ny mampahery re mahereza. Fa izay sitrapon'iza ihany tanteraka, izay sitrapon'Andriamanitra ihany no tanteraka. Fa satria na ny firenentsika, na ny tanànantsika, na ny fiangonantsika dia aniza daholo zany an'Andriamanitra daholo izany. Ka ny azontsika atao dia izany ny fampahery izany, satria tena ilay Andriamanitra izay ivavahantsika mihitsy no Andriamanitra ny fampaherezana, ary dia finoana no ampiasaina hoenti manohitra ny ratsy. Araka ny Efesianina 4:9 hoe tafio avokoa ny inona hozy izy mahereza, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Dia rehefa jerena le fiadian'Andriamanitra any amin'ny Efesianina 4:9 dia anankiray ihany ny ary-madataky, fa le rehetra inona daholo dia fansa daholo, fiarovana daholo. Izany hoe eo amin'ny fiainana zany na eo amin'ny fanompona dia tena mila fiarovana ianao avy amin'izany fiadian'Andriamanitra zany. Ry havana malala, mifanohana, mifampahery. Zava-misy anefa ankehitriny dia toa tsy tahaka izany ry havako. Ny zava-misy ankehitriny dia izao no hoe asan'Andriamanitra iray ihany no atao, fa ny mpiasa aza tsy mifankafantatra akory. Asan'Andriamanitra iray ihany ny atao, fa ny mpiasa aza tsy mifankahazo akory. Ary dia mila eritreretintsika izany dia havana ny amin'ny hoe ahoana no hifanohanana fa samy asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra iray ihany no atao, fa tsy mifankaty ny mpiasa an'Andriamanitra, ary dia manahirana ny mieritreritra an'izany. Eto anefa dia hoy izy hoe raha tsy tohako ny Asirianina dia vonjeo. Isika dia efa niatrika fahavalo izay tsy tohantsika, satria rehefa tsy tohantsika ny fahavalontsika dia Jesosy no namonjy antsika. Tsy tohantsika ny fahotana, tsy tohantsika ny fahafatesana, fa novonjeny Jesosy tsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary teo no niseho ny sitrapon'Andriamanitra. Nanao izay tiany tokoa Andriamanitra ho famonjena antsika, isika zanany izay tsy nihevitra azy akory. Indrisy anefa fa tsy mahavita toy izany amin'ny namantsika isika, fa rehefa amin'ny namantsika dia ozy izy tsika hoe raha ho faty aho matesa ravana. Nareo mahay azy tsara, zay tsy dia mahay fa nareo mahay azy tsara. Raha ho faty aho matesa ravana, zany hoe mitady vonjy rehefa ny tena ny voa, fa ny amonjy ny hafa kosa sanatria izany. Ary dia fiainana zany, fa isika kosa taomina noho ny amin'ny maha ao amin'ny Jesosy-Kristy antsika, ny amin'ny hoe miray aina, mifanohana, mifanampy, ary na izany azy dia atao zava-dehibe amin'ireny fifampaherezany ireny, no hoe manana ny Jesosy ane isika, aza kivikivy, aza miondrika, fa mbola misy antenaina. Na tsisy piti azy ianao, mbola tian'izy ianao, mbola tiany Jesosy ianao, mbola tsara eo anatrehany ianao. Ny fahatelo ry havana dia izao,
hoe miara-mandroso dia miara-mandresy, miara-mandroso dia miara-mandresy. Zay le fahatelo. Eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia ahitantsika eo ny aminy hoe ary joaba sy ny olona nanaraka azy nandroso iady amin'ny Sirianina ary dia nandositra ny ala teo anoloana ireo ary no ny hitan'ny taranaka amoana fa nandositra ny Sirianina dia mba nandositra koa izy niala teo anoloany aby isay ka niditra tao an-tanàna ary joaba niverina avy namely ny taranaka amoana ka tonga tany Jerosalema. Eo zany dia nahitana ny niatrehany zareo an'le ady fa hita eo ihany koa nefa fa amin'ny zavatra rehetra dia tsy arakaraky ny eritreretana azy ny fizotran'ny ady fa rehefa nandroso joaba sy ny olona nanaraka azy dia nandositra teo anoloany ny Asirianina dia noho ny hitan'ny taranaka amoana fa nandositra ny Sirianina dia mba nandositra koa izy ny ala teo. Ry havana malala, tsisy ny lana azy le mpikaramana ady, tsisy ny lana azy very ny vola, very ny vola satria voana hita fotsiny hoe iny dia lasa nitsoka ary dia izany misy tsy maharo anao na iza karamainao, tsy maharo anao na iza olombelona eritreretinao hiaro anao, tsy misy maharo anao zany fa Andriamanitra ihany no maharo anao ary dia zava-dehibe zany dia. Ary izao ihany koa ny anankiray eto dia ny hoe ny fandresen'ny hafa dia ho fandresenao koa. Ny fandresen'ny hafa dia inona? Fandresenao koa. Satria rehefa nandresy joaba dia nandresy ho azy izy, nandresy ho azy iaby izay. Rehefa voafaritra tsara zany le fahavalo hoe ry dia nandresy ny anankiray dia nandresy ny anankiray. Noho izany ilaozy ihany ny fialonana satria matetika rehefa mandresy ny hafa dia maninona ianao? Mialina ianao, marary ny fonao. Rehefa mahomby ny hafa dia malahelo ianao. Tsy izany fa ny fandresen'ny hafa fandresenao kosa. Ary dia ny finoanan'i Jesosy no mitondra antsika ny amin'izany satria efa noresen'i Jesosy ny fahavalontsika. Ino isika mba afaka mihika hoe mpandresy? Ary dia zava-dehibe ho antsika izany fandresena izany. Ka ankehitriny isika miady amin'ny fahavalo efa resy, tsy zany zay le izy, miady amin'ny fahavalo efa resy isika. Ka raha vao mipotra fotsiny tsika dia maninona? Mandositra ny fahavalontsika, miara-mandroso anefa. Zay ny zava-dehibe. Fa ny fitenitsika malagasy dia ny hoe ny ombiny ray mandry tsy ny ray mifoha, dia tsy haiko amboa aloha zany fa rehefa tsy miara-mandroso dia mandeha tsirairay ny dikan'izany. Ny dikan'izay miara-miainga dia miara-tonga, miara-miady dia miara-mandresy. Avelao ny namanao ahomby ary avelao izy handresy. Tsarovy fa mila mifampahery hatrany isika mba tsy hatahotra ary mila ampivavaka isika mba hilamina ny fiainantsika ary ho antenaintsika ilay mandrakizay izay efa notenenin'ny tompo raha nampahery atsika izy hoe aza malahelo ny fonareo nao sisa minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko raha mino ny tompo ianao dia tsy malahelo, raha mino azy ianao dia mahery. Ny mpino ny fampahery zany dia miara-miasa sy manino
sy mifampatoky. Ny mpino ny fampahery dia mifanohana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny mpino ny fampahery miara-mandroso dia miara-mandresy. N'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Izany ary no sitrapon'Andriamanitra. Andray isika ary ombona ampanao salamo manao hoe: sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ko andehantsika ary havana malala iombona amin'ny vavaka fifonana anatina ny tompo amin'ny fanetretena. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay eo, fa tena no amarinonao taminay indray androany, fa tena zanakao zahay. Tsy nanafenanao izay sitraponao sy izay tianao mba ho tanterahanay eo amin'ny fiainanay. Mifampahery ny mpino, izany no fitaizam-panahy hitaizanao amin'ny fiangonana amin'izao volana aogositra izao. Mifampahery ny mpino ka tsy maintsy miara-miasa sy mifampatoky, tsy maintsy mifanohana araka ny sitraponao Andriamanitra, ary tsy maintsy miara-mandroso sy miara-mandresy araka ny sitraponao. Manoloana izany nefa Tompo, miariary eo anatrianao, fa tsy tanteraka izany. Tsy vitanay izany satria olombelona mpanota izahay. Tsy nahay ny fampahery izahay, ary satrinay aza lavo ny namanay, satrinay aza resy ny namanay. Manoloana ny sitraponao masina nefa Andriamanitra, menatra izahay. Menatra izahay ka indro manatona anao amin'ny fanetretena. Mifona, mibebaka. Vonina izay Tompo hiala amin'ny ratsy fanaonay. Ampahireza amin'ny fanahinao masina izahay, mba ho fiaina vaovao no hiainanay. Ampianary izahay, mba tsy eo amin'ny vavanay ihany izahay no miteny namanay hoe mahireza, fa arahanay asa sy fitiavanay izany. Koa manomboka izao Tompo, no ny amin'ny teninao, no ny amin'ny sitraponao izay nambaranao taminay, tamin'ny lalan'ny mpanomponao, dia ho tanterahanay izay nambaranao taminay. Hiara-hiasa sy hifampatoky tokoa izahay, hifanohana araka ny sitraponao tokoa izahay, ka ho sainay iray sy vava iray no iarahanay makalaza anao Andriamanitra. Hiara-mandroso, hiara-mandresy izahay, ka ilaozanay ny fialonana. Mazava aminay Tompo, fa raha marina aminay ny fifampaherezana izay ataonay, dia tsy hanatahotra izahay. Ampio ary izay Tompo, ampio izahay mba azoto hivavaka sy hifanohana hatrany, ary hanana fifandraisana aminao tsy tapaka ry Jesokristy mpamonjy anay io. Tsy noho ny amin'ny teninao ihany nefa ny fonanay ankehitriny, fa noho ny fiainanay andavanandro mihitsy, izay miariary eo anatrianao, tsy misy azo afenina aminao, na izay iverinay eo tsy misy mahita azy. Koa indreto izay Tompo, mifona sy mibebaka aminao, amin'ny ratsy rehetra vitanay teo anatrianao sy ny mpiarabelona taminay. Koa mihaino ny vavakairy Tompo, avelao izahay, mamindra-fo aminay. Noho ny aminao Jesokristy Tomponay, izay efa maty, nisolo heloka anay teo amin'ny azo fijaliana, no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny hira efa voalahatra. Sa
Diavana malala tsaroa fa ny fotoritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona koa raha ny bebaka marina tokoa ary isika dia mitsangana andray ny teny somafaly ho famelan-keloka. Dia hisy mpanavitra ho tonga ny ziona ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadosoana ho Jehova. Raha izao dia izao ny fanekeko amino Jehova, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao, na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay aza ho Jehova. Koa mitsangana ary mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahary Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizi-pito manarina ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahan Jehova ary aminao misehon'ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famira-pirata amin'ny fipisahanao. Matokia ary avana malala fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia, amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Diavana malala izao sika dia aranaiky sy anambarany finotsika izay mbola tsika amin'ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao ka ho tolontsika ny fanekem-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray sy tompana ny lanitra sy ny tany ao ary mino Jesosy-Kristy zanany atokana atolontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky nary Virjiny nijaly nanapaka Pôntsy Pilato nogona tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleviny sakana taminaty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao amin'ny an-danitra mipetraka eo ampakan'Andriamanitra ray sy toa avy any mivily tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Iomina mivavaka fangatahana isika ry havana.
ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, indreto izahay miara-misaotra sy mankalaza ary manome voninahitra anao raha nahatanteraka soamantsara izao fiombonam-bavaka sy fanompoana ny ombonanay izao. Misaotra anao izahay fa afaka miombona indray amin'izao vavaka fangatahana izao, satria ianao Jesosy-Kristy mihitsy no niteny taminay fa mangatah dia omena ianareo ary izay mangataka no mahazo. Koa tsy misalasala izay ry Tompo, mangataka aminao. Mangataka aminao zay Andriamanitro, ampitomboy ny finoana ianao. Fa rehefa matanjaka ny finoanay dia mahavita zavatra izahay ary tsy miemotra izahay fa mandroso hatrany amin'ny fanompoana, mandroso hatrany amin'ny fandoran-tena. Mangataka aminao zay Andriamanitro, ampitomboy aty anatinay ny fitiavanay anao, satria anao Jesosy-Kristy efa tianay hatramin'ny voalohany ary tianay hatramin'ny farany. Fizay koa dia ezaka ny ho tianao Jesosy na dia malemy azy, satria rehefa tianao izahay dia mora aminay ny manao ny sitraponao. Mangataka aminao zay ry Tompo, ampitomboy isan'andro aty anatinay ny fanoloran-tenanay amin'ny fanomponanao, satria ny maha-izy azy anay sy izay hijoroanay dia ny fanompoana izay efa niantsonao sy ny fitiananao anay. Mangataka aminao zay Tompo, ho an'izao sampana Dorkasy nametrahanao anay izao, na izay Dorkasy isam-pitandremana, na izay Dorkasy atao anatin'ny sondamparitany, na ny Dorkasy foibe, dia samy hotahinao sy ho ambininao izahay amin'ny asa sy ny fikelezanay na izay ataonay, mba hoentinay mampandroso izao sampana izao, mba ho sampana velona sy mamoa ho vavolombelonao Jesosy-Kristy amin'ny finoana amin'ny asa rehetra izay tanterahanay. Mivavaka aminao zay Tompo, ho anay isa-tokantrano izay tonga niara-ny vavaka tamin'izao anio izao. Ianao Tompo no ekenay hanjaka ao amin'ny tokantranonay, ekenay ianao no ho modely arahinay, ka ny fitiavanao no ampanjakainay ao amin'ny tokantranonay. Vavaka aminao zay Andriamanitro, ho an'ireo izay tsy tonga ny vavaka androany no ny antony manokana izay tsy misy miafina aminao. Ireo marary dia mba hosotranonao any amin'ny toerana misy ady tsirairay avy, na ny tokantrano, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny tobo-masina. Vavaka aminao zay Tompo, ho an'ireo azo pahoriana, na iza ary na iza dia aza vela hitanondrika. Ataovy mahay toraka eo aminao ary ampaherezo amin'ny fanainao masina, mba hitombo finoana, hitombo fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Mivavaka aminao zay Andriamanitro, ho an'ity firenena malalana ity izay tsy misy miavina aminao tokoa ny zava-manjo anay, mitombo ny fahantrana, mitombo ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo ny risoriso ny kolikoly izay mampahantra ny firenenay. Mangataka aminao zay Andriamanitro, vonjeo ny firenenay, vonjeo izay vahoaka malagasy, omeo mpitondra endry matahotra anao izahay, ary izay vahoaka ihany koa dia hiala amin'ny sampinay ka tsy hatoky afa-tsy ianao Andriamanitra ireny ihany, dia ianao Jesosy-Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Jereo ny olonao Andriamanitro, jereo ny vahoakanao, misaotra anao izahay, fa na dia mafy aza ny fahoriana dia tsy mampiemotra anay izany, fa izay dia fananaiky, fa ny firenenay dia ho anao Andriamanitra ary izahay dia manaiky ho anjakanao. Mihaino ny vavakay Andriamanitro, eny mihoatra lavitra noho izay voatono ny vavanay, mino izahay fa mahay mihoatra noho izay angatahanay tokoa ianao. Dia mino izay Tompo fa ny vavaka rehetra izay tononay isa-tokantrano, isam-batan'olona dia mba hoenonao ane izany. Dia farananay miaraka Tompo izany vavaka nasandratra izany, amin'ilay fanampianarinao Jesosy anay manao hoe: Rainay izay an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra.
meona Église anasazaonay ary mamelany kay tahaka namelana izy meka taminay ary aza mitondranay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsarana isika anao nira famaranana dia apetraky ny ray aman-dreny ny tsodrano. Tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy eo, ira fanampiny fahenina amby roapolo. raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka okarovana avokoa ny fanahanareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka ny fiangonana mivavaka mangina isika. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.